Salama daholo. Matetika avatra ny sotro kely fa tsy maintsy miafo satria misy problème. Misy problème resaka opérateur eto Madagasikara. Problème le opérateur eto Madagasikara dia malagasy ihany koa zany misy problème satria mifidy ny lohany nefa matahotra amin'ny masony. Misy problème tsika eo amin'ny resaka fahalemen'ny malagasy. Malagasy malemy azon-damosina loatra. Dia io zany ny tena olana. Io ny tena olana tsy avitantsika an'ity rafitra miovy ity io akelezan'ny ozam-bodin'ny malagasy io. Problème be ny akelezan'ny ozam-bodin'ny malagasy problème be satria io no antony iray voalohany tsy avitantsika hanova rafitra. Resaka sujet principal aloha zany dia resaka opérateur Yas sy Orange. Airtel tsy afaka miteny satria za tsy mampiasa fa Yas sy Orange aloha no resako androany. Dia tsy hoe resaka réseau na resaka ina fa resaka volan'ny malagasy arirariran'ny opérateur. Problème misy zany aloha hatramin'izay dia Yas sy Orange rehefa manisy vola zany ianao anatin'io telefôny io dia indray misy hoe manjavona tapoka zany io vola io. Ndraindray koa io vola io alefanao ohatrany ka nahazo androany zao zay efa nahazo abe moa zany la androany zany zao vao hitatatata satria hitako tsy normal mihitsy le izy. Dia efa elany tsy nahita ny zavatra hoe tsy normal fa efa mitaraina foana, efa miteny foana hatramin'izay fa io moa zany le azon-damosin'ny malagasy mihitsy zany problématika be. Mifidy ny lohany nefa matahotra amin'ny masony efa hita zao le problème fanambakana fanambanina dia mbola atao foana ihany inona le tena problème. Ka tonga dia concret ny raisiko androany nanao transfert Orange vers Telma. Hatramin'ny sabotsy ony nisy problème ny transfert Yas. Ny problème zany efa nisy tamin'ny azy amin'ny resaka transfert depuis tamin'ny sabotsy sy tamin'ny sabotsy ireny efa problème efa elo efa nisy vaovao nivoaka hoe nidina tany mihitsy tapotapoka ny fanjakana mijery ny problème an'zareo. Ny tena problème mangery fanjakana dia izao reo opérateur reo Orange Telma reo ihany no afaka resako satria reo no ampiasaiko reo tsy manaja client mihitsy reo. Tsisy fanajana an'le malagasy mihitsy le mpanjifa malagasy zany ohatran'ireny hoe foronomby reny sa hoe tsy haiko hoe foron-dokotra ve sa inona ve ny fieritreretan'zareo an'le malagasy hoe adala eny an-dalana dia violeny zay mpandalo rehetra zay ve ny fieritreretana an'le client malagasy ve sanatria fa tena tsy misy mifanajana. Mivolanao alefanao dia au lieu de faire hoe tsy nandeha le izy tsy nandeha le opération dia mijanonao soldanao fa alain'zareo ny soldanao dia afaka 24 heures 48 heures 72 heures zay vao averina ny volanao. Mandritra n'izany fotoana zany ne vola iny afaka nampiasaina tany akafa dia niteraka zanany ny vola iny fa tsy hoe fehezo any le volan'olona dia ampiasainareo ahodinareo any amin'ny bourse dia manao zanany le vola dia le gasy aty manne tsy mahazo an'le vola na amonjena marary le vola na amonjena inona le vola dia tsy afaka ho ampiasaina zany le vola fa tazominareo any aloha le vola. Dia miantso ianao service clientèle dia mampiditra vola aloha ianao mampiditra crédit indray ianao zany hiantso an'le service clientèle. Le olona ao amin'le service clientèle mihitsy haiko hoe firy grama le atodohany hoe firy ny neurone connecté afaka miasa fanajana na inona tsy misy. Rehefa tsy voavahanao ny olona dia aza bezesta tera aza bezesta fa atsoa le supérieur anao amahan'le olana fa le client efa sosopory. Dia eo zany ny tena problème za androany ity hiantso ny olona rehetra. Ny olona rehetra zay manana problème mitovy amiko. Resaka arnaque ny opérateur na Orange na Telma na Airtel tongava daholy ndao tsika no fitoriana mitambatra fa tsy rariny zao fa ahoana ny azon-damosina reo ny avelanareo pilapilan'ny olona ohatr'izao fa nahoana andao tsika hiaraka ndao tsika hitory daholy dia rehefa miaraka eo tsika
dia 8 eo ny ataony zareo andao angataka dédommagement satria ny vola iny any ampiasainy ny vola iny fa tsy hoe mipetraka fotsiny eo anatin'le telefoninao akory iny fa miasa iny vola iny any aminazy any ampiasainy le vola dia ianao tsy afaka miretire any le vola zay zao ny tena problème be eo zany le azon-damositsika malagasy zany mila mijoro tsara e le fier d'être malagasy ça va maman fa rehefa te ho fier dia mila mijoro amin'ny azon-damosiny fa tsy hoe fier amina mpahanotra zany fotsiny pour rien donc ho an'izay rehetra ho manana olana na amin'ny Telma na amin'ny Orange na Airtel efa nisy nangalatra ny volanareo efa nanjavona ho azy tao anatin'ny solde amin'ny compte-nareo efa nisy problème nareo hoe nanao transfert dia avy eo 24 heures 48 heures 72 heures zay vao tavaverina andao hiaraka fa tsy rariny zany zavatra zany volatsika le izy fa tsy hoe vola nangatahana akory na vola nindramo tany amin'zareo fa volatsika dia andao hiaraka anao fitoriana angataka dédommagement satria tsy rariny zao zavatra zao tsy rariny à part an'izay ny resaka hoe transfert ny frais en transfert nge miopapany ny frais en transfert enao zany efa misafidy enao hoe ok ara ny alohako ary le frais en transfert satria hoe rapide zay mipibanyzareo any anatin'le anany pub mensongère aiza koa dia hoe eo transfert ary amin'ny anary be resaka ry wa alefaso amin'ny vola alefaso amin'ny patati alefaso amin'ny Orange Money nefa ny avy eo enao problématique ary tsara eo any mampiasa technicien vendrana dia enao aty malagasy client no mizaka ny vokany comment ça se fait zany zavatra zany hoe dia tokony ekeny zany zavatra zany za mandefa eto Antananarivo ho any Ambatolampy na ho any Ambohidratrimo misy frais en plus zavatra technique aneny ao amin'zareo ao hoe ito vola ito afindra ato amin'ny ito compte ito tsy misy hoe frais déplacement le livreur nandeha nanaritra an'le vola tany fa zavatra bouton pitserina ny zareo dia transfert atao c'est des algo dia zany ve no angalana frais miopapana amin'le olona ny frais de transfert anao frais d'envoi frais de retrait fa minana ohatran'ireny alika manaikitra ireny mbola ampianao koa hoe frais distance est-ce que c'est légitime ory fanjakana go dia tokony mba hoe misaina tsara amin'izay konkoa nareo dia miaro anay malagasy fa inona fotsiny ny ilananareo eo iaro anay malagasy anie ny ilana fanjakana fa tsy hoe iaron'ny tombotsoa manokana na iaron'ny mpanankarena na iaron'ny propriété privée dia eo le izy avilivily eo le resaka hoe wa karana non tsy ny karana ny problème ny problème dia ny privilège miopapana ny privilège miopapana ny problème anay koa resaka kolikoly amin'ny resaka vola sy kolikoly amin'ny resaka relation zay ny problème anay ty fa tsisy problème anay zany ny karana raha ny karana soson visé dia tondroy le namanareo hoe riny tena nanao teo fa tsy izahay fa tsy eo nareo mampiady foky eo dia ataonareo lasa adipoko le izy problème économique le izy fa tsy problème fokifoky tainareo zany aza mampidikizo tianareo anao guerre civile eto avatsika menakavy donc averenao amboniny sorokareo ny lohanareo dia vereny connectena le neurone rehetrarehetra dia amboary tsara aloha le problème jereo tsara le tena problème fa za mifanaparaparitsika problème resaka koa resaka connexion sy resaka opérateur sy resaka vola alain'le opérateur rôle na banque io alain'zareo io maninona ny banque tsy maintsy manaraka règlement misy règlement juridique misy lalàna juridique tsy maintsy arahandreo amin'ny kitikika volan'olona maninona ny opérateur miditra amin'ny resaka monnaie mobile tsy manaraka an'io même règlement io fa babakody daholo zany le malagasy zany dia hoe alaivo ny volany dia afaka 24 heures 72 heures averina dia pendant ce temps là vous l'utilisez any amin'izay investissement ataonareo any dia miteraka zanany dia no anela comme des cons tsy bady daholo angeny malagasy koa dia adininareo ary zany areo mampatonga an'le izy hoe manorosory be donc ho an'le olona rehetrarehetra manana problème amin'ny opérateur sokatra ny MP alefaso zao tsika hiaraka hitory tsika agataka dédommagement fa tsisy anadahany reny zareo eo donc lao miaraka mitabe tsy laniny mambo lao tsika hitory ale ao amin'ny MP fotoana alefaso daholo ny profinareo za manana vocal PDP manana prof PDP dia zay ahafahako koa daholo hiaraka torytsika ry zareo dia aka dédommagement tsika fa ça en est de trop tena hoe tsy lasa tsony ty ndao fa manao manimany koa fa tsy izany zany zay